ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika riavako tratra ity sabotsy fa 7 amby 20 ny volana martsa ity. Ny fifalian'ny tompo Jesosy ny amintsika rehetra ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny bokin'ny Joba. Joba toko 2:1 ka hatramin'ny 10. Joba toko 2:1 ka hatramin'ny 10. Efa mofinaina antsika tamin'ny taona lasa izy ity ary matetika miverina moa ny bokin'ny Joba. Tamin'ity volana mars ity zao dia tany amin'ny 1 volana martsa isika lakamisy dia namaky ny Joba toko 1 zay ny voalahatra. Dia eto dia miverina indray ny bokin'ny Joba toko 2 dia misy tian'ny tompo mamafisina ny amin'izany dia raha isitsika amin'ny fifaliana zany soatra masina voalahatra ao amin'ity mofinaina ity zany riavako. Joba toko 2:1 ka hatramin'ny 10. Faketsika aminaran'i Jesosy. Ary tamin'ny indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova ka teba tonga teo koa Satana tafahary taminy iseho teo anatrehan'i Jehova. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe avy ny zaza teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Joba mpanompoka va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy na dia nanesika hamongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe hoditra fefin'ny hoditra eny izay rehetra nanan'ny olona teo omeno fefin'ny ainy. Fa injiro iny tananao ka tendreo ny taolany sy ny nofony raha tsy andahanao eo masonao azy izy dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indreo tananao izy ny ainy tokana ihany no aza asiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehova ka namely vai ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiny ka hatramin'ny tampon-dohany. Dia nakatavim-bilany ny aorany izy raha nipetraka teo an-davenina. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafozy an'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no horaisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy 3 no mpandray anjara izay tantarainy ity bokin'ny Joba ity. Amin'io eto amin'ity andininy eto am-pilatanantsika ity zany riavako. Misy 3 ny mpandray anjara: Andriamanitra, Satana ary Joba. Andriamanitra lay mpahary, lay mpitondro zao rehetra zao, lay endry tompony zao rehetra zao rahateo. Satana lay mpakafanahy ary ny olombelona. Dia fakafakaitsika riavako amiainga avy amin'izany tantaran'ny Joba zany ny anjara toeran'ireo ataontsika hoe persona 3 ireo nareo olona raha mpandray anjara 3 ireo nareo heriko zany azo lazana azy mandray anjara ao anatin'ilay tantara. Ny voalohany dia izao Andriamanitra. Andriamanitra zay io fa asehon'ny bokin'ny Joba fa manana ny fahefana rehetra ary tsy vitan'io manana ny fahefana rehetra fa manara-maso ny asan'ny tanany. Tsy misy zavatra madinika ka everitsika ao madinika ka tsy hitan'Andriamanitra. Andriamanitra zay asehon'ny bokin'ny Joba eto fa fitiavana. Kanefa Andriamanitra koa mamela ny olona ho zahana toetra.
Andriamanitra zay faliko amin'ny asany tanany, fiera mirearea ampitiavana amin'ny asany tanany Andriamanitra, ary manamarina mihitsy ny mpanompony. Etsakilany misy kosa Satana lay atao hoe lay mpampiady eto, lay mpampisaraka, adversaire hoy ny filazan'ny bokin'ny Joba azy. Tika teny hoe Satana de navavava amin'ny teny Hebreo, Satana de lay mpampiady, lay mpampisaraka, lay mpampifanandrina, lay mpifaninana, zany rehetrany dia toetrany dikany teny hoe Satana. Le teny hoe Satana de milaza tsy anarana io ihany fa tena milaza toetra mihitsy, toetran'lay Satana mihitsy neseo io, lay mpampiady, lay mpampisaraka, lay mampifaninana ny olona ao amin'ny mpifaninana, mpampenjera, mpandavo, zany rehetrany dia voasarona ao anatin'ny teny hoe Satana daholo ny dikan'izany. Satana de milaza zany toetra rehetra zany. Etsy kosa de misy any Joba lay asan'ny tanan'Andriamanitra, lay mpanompon'Andriamanitra, lay nitahian'Andriamanitra, lay ataontsika hoe marina sy mahitsy teo mason'Andriamanitra ka tsy zakany Satana, satria Satana mpampiady, de tiany Joba, tiany Satana ny isarahany fitiavan'Andriamanitra amin'ny Joba, satria Satana lay mpampifanandrina, lay mpampisaraka, de tiany Satana ny isarahan'Andriamanitra amin'ny Joba. Ary hitantsika ry ambany ery moa zany ny vadin'ny Joba, zay ataontsika hoe tafakambana amin'ny Joba ihany, tonga fiasana koa aza miteny hoe miala amin'ny fononao ianao, iny ihany mbola hetsanao amin'ny fahamarinana. Zay lay ataontsika hoe asan'ny Satana. Mety de mahazaratsika loatra ny mamakafaka ny antsoina hoe taktikan'ny Satana na ny fomba fiadan'ny Satana, satria tsika tena réformé iringiriny, fa nefa na izany ara de misy andiny ny vitsy takitony tsara ihany eritreretana ny ataontsika hoe ny paikadin'ny Satana rehefa mandavo ny olona izy, rehefa mampiara ny olona amin'Andriamanitra izy. Dia ny tetikadin'ny Satana voalohany indrindra de zao mifangaro ao anatin'ny olona izy. Satana zany de tsy hoe mitokatokana enananany izy, ary ao anatin'ny be sy ny maro ao ihany Satana, ny fakapanahy ao anatin'ny vahoaka ao ihany, adosoana ny fieritreretana mandrakariva na hoe Satana de ratsy tarehy be, de misy tandroka be, de lava rambo, eny zay izy tsisy edikevitra, afaka miova endrika, afaka zay ny endriny, fa afaka miova endrika koa izy araka ny tenin'ny Jesosy manao hoe tsy zavatra mitafy odi-jana akondra izy na de liona miherona azy. Dia iny izy fa mifangaro amin'ny olona ao, mifangaro amin'ny olona ao lay Satana, lay mpanimba, lay izy zany tsy hoe miafaka manokana ka iny tsy andosirana azy, fa ao anatin'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina ao Satana miaraka amin'ny olona. Ary filazan'ny bokin'ny Joba hoe ny olona samy olona tsy mahay manavaka an'izany, ary tsy nomen'Andriamanitra fahafahana mihitsy hanavaka mana hoe izy amintsika reto ary ny Satana, tsy zay mihitsy tsy fantatra hoe Joba, fa Andriamanitra no nafantatra hoe io eny Satana ao anatin'ireo olona ireo, ka nametra-panontaniana taminy mana hoe fa maninona eo koa ianao, avy taizy tianao, ina nataonao anatin'ireo olona ireo. Zany hoe Andriamanitra ihany no mahafantatra hoe aiza ho aiza Satana ao anatin'io fiarahamonina io, aiza ny misy azy, aiza izy, tsy anjaran'ny olona, tsy nomen'Andriamanitra ataontsika hoe maso ahafantatra ny Satana, hita masony ka hoe iny eny Satana, fa lasa izy izao, lasa any Sotra izy, milamina zany ny ety Analakely, lasa izy lasa any Besarety izy, milamina zany ny Ampasapitra, aiza izy teo mivorivory any Manjakandriana sanatria, tsy ohatr'izany Satana. Fa Andriamanitra ihany no mahita ny Satana ao anatin'ireo vory ireo. Ny olona samy olona de tsy mahita ny Satana, fa ao anatin'ny olona, ao anatin'ny fiarahamonina ao izy,
eny manodidina eny izy aloha efa teneniny Paoly sy Petera hoe izy moa zany de eny am'rivotra eny anivon'ny fiarahamonina eny izy ary tsy ho afaka mason'ny olona akory azy tsy nomen'Andriamanitra maso afaka ahita an'izany tsika mety mahatsapa ny fisiny sy ny fanatreny amin'ny hoe mampiasa olona izy mampiasa satria zay misy olona ampiasainy Satana misy olona irany sy ny sisa rehetra arakaraky ny fakam-panahy mety maso ilay olona fa tsy manana maso mahita fanahy tahaka an'Andriamanitra isika tsy nomen'Andriamanitra an'izany tsika no zany dia ny tokony ohatra antsika zany de zao manao hoe lay ratsy dia mandrakariva eo miaraka ao anatin'ny fiarahamonina ihany miaraka amintsika eo ihany izy tsy zava-dehibe zany metrahana fanontaniana ka ifampijerijery eo manao hoe iza amreto eto Antananarivo reto azy zany iza miteto ambonin'ny tany ty azy zany tsy zay ny zava-dehibe satria tsy nataon'Andriamanitra ahita an'izany ianao izy ihany no mahita an'izany ary tsy afaka miresaka amin'ny Satana koa ianao Andriamanitra ihany no afaka miresaka aminy ianao zany tsy afaka miteny manao hoe za miresaka amin'ny Satana nefa ianao miresaka amin'ny olona tsy ohatr'izay zany fa tsy anjaran'ny olona ny miresaka amin'ny Satana tsy mitafa amin'ny Satana tsy anjaran'ny olona zany fa Andriamanitra ihany no afaka manana fahafahana afaka miresaka amin'ny Satana no zany dia mametraka atsika amin'ny toerany mahazava-boary atsika zany zay hoe Satana dia eo afovoan'ny fiarahamonina fa tsy ao anatin'ny tontolon'ny olombelona akory izy tsy ao anatin'ny tontolon'ny olombelona izy ka hifandraisan'ny olombelona tahaka ny olombelona samy olombelona fa na ratsy izy any Andriamanitra no mahita azy dia fa zao nefa ny mitetika adiny de izao tsika teo ao afovoan'ny asan'Andriamanitra izy mifangaro izy rehefa vory eo zanak'Andriamanitra de eo koa izy zany hoe na de amin'ny toerana tsy eritreretanao tokony isy azy ara dia mety tafiditra eo koa izy mety eo izy eny amin'ny rivotra eny izy dia maninona eny izy io teneniny io zay lay fanontaniana napetraky ny tompo taminy hoe efa avitaiza zao ianao io somary fanontaniana entitra le fanontanian'Andriamanitra efa avitaiza ianao io zao avitaiza ianao io ary avy nandeha taiza zay mihitsy moa zany ny tena izy dia namaly Satana no hoe avy nandehandehany zaza teny enanina teny avy nandeha zaza teny enanina teny niodikodina teny tena zay mihitsy ny mahalaza azy tena niodikodina teny mihitsy zay mihitsy ny tena mahalaza azy niodikodina teny amin'ny tany teny ny teny latinina tena mahalaza azy mihitsy circuit teram zany hoe tena niodikodina ny vezivezy ny enjy zany hoe Satana zany de zao raha tena jerena izy dia niremby azy ny teny hebreo de manao hoe niremby toy ny remby niodikodina ny vezivezy nanjenjena ny remby teny amin'ny tany Satana zany de zao fanahy tsy mba manam-ponenana fa mpienjy ary io mahatonga testamenta vaovao mampita azy amin'ny liona miherona mienjy tady zay ho arapany tsy manana fonenana fa mienjy vezivezy makatsy makaroa ary dia tahaka ny liona romotra mienjy miodikodina ho ny filazan'ny vulgate azy teo dia izay toetra ny Satana zay de mifanohitra tanteraka amin'ny toetra n'Andriamanitra sy ny toetra ny olombelona de nomen'Andriamanitra fonenana ny olombelona de nomen'Andriamanitra fonenana hoy ny boky ny Genesis toko 2:5-10 ary Andriamanitra namponina ny olona tao amin'ny sahitena zany hoe nanaovan'Andriamanitra tany sy zay rehetra ao amin'ny olombelona nanaovan'Andriamanitra toerana tsara tareny olombelona de ny tany rehefa vita ny olombelona ny tany de hoy ny boky ny Genesis hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany ny 10:10 de noentin'Andriamanitra lay teny grika bastajo hoe noentina mihitsy mibataina de napetraka
ohatra de mitondra arony reny zany de namponenina tao amin'ny sahidena ny olona zany hoe ny olombelona zany de nomen'Andriamanitra toerana tsara be toerana vita tsara mba honenany de ny sahidena de ny tany zany fa Satana kosa mpienjy nienjy tsy mba manam-ponenana tsy mba nanana fonenana zay mahavelipelonana azy tamin'ny olombelona velipelonana tamin'ny olombelona izy satria ny olombelona nomen'Andriamanitra toerana tsara de ny tany sy zay rehetra eo aminy nomen'Andriamanitra ny olombelona ary tsy vitan'izany fa mbola hoy Andriamanitra tamin'ny olombelona hoe manjaka ataovy zay asambatrareo amin'ny tany zay omeko anareo io fa Satana kosa ny alina nienjy tetỳ ambonin'ny tany izy ary satria izy ny alina de io izy fa hapiady hampisaraka ny olona amin'Andriamanitra hanaisotra ilay fitiavan'Andriamanitra sy ny fitokisan'Andriamanitra ny olona asa tonoana fa matoa napetrak'Andriamanitra teto amin'ny sahidena ny olona teto ambonin'ny tany zany de nahatoky ny olombelona Andriamanitra ny olombelona zany de ilay voarin'Andriamanitra ny tokisan'Andriamanitra ary zay io mbola aseho amin'ny bokin'ny Joby io Andriamanitra miteny manao hoe ianao ve tsy mahita ny Joby nitokisako inge izy jere marina izy jere mahitsy izy Andriamanitra de nahatoky ny olombelona tsy tokony adonontsika zay ataontsika hoe zay fitokisan'Andriamanitra ny olombelona zay alaisaretsaina inge hoe ianao manana zavatra tsara tare lasa zao zavatra tsara tare any amin'ny anananao everinao iny men'Andriamanitra anao ka anao ka laha anao de hoe de mandeha anao de omenao olona fotsiny ohatra ty misy telefonako tsara tare be ty mba omeko anao mba tazony kely eo mba afa manaraka laiko tsy anao an'izany olona tsy fantatrao ianao fa olona fantatrao ary tianao ary azonao antoka fahatandrina zany nomenao zavatra tsara zany nomenao hiazona azy hitahiry azy de ohatr'izay koa matoa nomen'Andriamanitra ny olombelona ny tany de satria nitokisan'ny olona Andriamanitra nitokisany fahatandrina azy tsy tao an-tsain'Andriamanitra mihitsy ny eritreritra hoe nompitehin'ny olombelona ny tany tsy zay mihitsy tsy tao an-tsain'Andriamanitra mihitsy nietreritra hoe hanota ny olombelona zay nge dikany bokin'ny Joby hoe tsy tao an-tsain'Andriamanitra mihitsy no hoe i Joba de ho lavo ny Satana tsy tao an-tsain'Andriamanitra mihitsy zany Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra fa raha ohatra ka ao an-tsain'Andriamanitra zany dia hatrany am-boalohany zany de efa misy ataontsika hoe imperfection tsy fahatanterahana tamin'ny zavatra nataon'Andriamanitra zay ny dikan'ilay hoe inona no antony nametrahana lay voankazo farana ny tsanasany raha tao amin'ny sahidena matetika rehefa manodinika mariazy de metraka fanontaniana amin'ny olona tao mariazy aminareo roa inona kay ny antony nametrahan'Andriamanitra n'io ho hazo farana ny tsara sy ny ratsy eo amin'ny sahidena io inona no antony nametrahany azy tao de matetika valiteny de ny hoe hitsapana azy mba hitsapan'Andriamanitra azy eny tokoa eny marina fa tsika efa voataizana antsony hoe fizantoetra voataizana antsony hoe fitsapana fa tsy de zay loatra ny tena dikany nametrahan'Andriamanitra n'io teo Andriamanitra ve de mbola mila hitsapa indray mila hitsapa indray ka izaha toetrany olona manao hoe sao de mba hoaniny ary ty sanatria tsy ao an-tsain'Andriamanitra mihitsy koa ny eritreritra manao hoe fantatro nge ny fahazo tokomana ndreto olona reto ka raha vao midify azy sao de hoaniny io tsy tao an-tsain'Andriamanitra mihitsy zany tsy Andriamanitra tsy mamandrika ny olona fa ny dikany nametran'Andriamanitra ny to tsy nataon'Andriamanitra hoan'ny olona loatra fa ny dikany nametran'Andriamanitra ny to dia ilazana amintsika fa afaka isika afaka tompona andraikitra responsable libre amin'izay rehetra mety ataotsika ka safiditsika tsy hoe teren'Andriamanitra ny ovelona isika fa na ny ho faty ary de safiditsika zay ny dikany hoe raha mihinana de maty tsy mihinana de velona zany hoe tena filazana fa tompona andraikitra amin'ny safiditsika isika zay maha olon-dehibe tompona andraikitra amin'ny safidy ary rehefa misafidy de mizaka ny vokany zay ny dikany nametrahana an'io teo tsy hoe sanatria mandrika tsy zay loatra fa tena filazana amintsika mpamaky ny soatra masina hoe Andriamanitra tsy nanery antsika hanaraka ny sitrapony fa nametraka antsika olona afaka isafidy akalalahana zay tian'Andriamanitra sy zay tiantsika atao hoe zao ny tiako Andriamanitra tsy nahary ny olona tahaka ny sary-baokoly na tahaka ny marionnette ka hoe zay tian'Andriamanitra atao no tsy fa tsy zay fa nomen'Andriamanitra fahafahana mazafa isika ary ny tsy fametrahan'Andriamanitra ny tao ara de midika ho atonga antsika ho tahaka ny marionnette na tahaka ny sary-baokoly
raha ohatra ka miditra ato anatin'ny efitra anankiray ianao ka misy ankizikely miditra de ino no ataonao raha mitenao manao misy ankizikely miditra fa isolo daholy aloha retsy lamindretsy ny antsy ny fourchette ny zavatra mety manindrona azy fa sao de mandratra azy sao de ty zao am'izay fotoan'izay de efa tafiditra zany tena hoe afaka milalao am'izay tianareo ataonareo kefa nesorona lay zavatra mety ho mandratra azy nesorona lay zavatra mety hosimbana de afaka miteny am'izay fa manao hoe mahazo manao zay tiana atao de tsy zay tiana atao zany ny atao fa zay tianao natao zay tianao natao no nasainy natao efa niferanao zany hoe atretsy any ny azonao atao de tsy tena afaka izy zany fa lay apahany amin'ny fafahana zay tianao ataony any nataony hoe atretry ihany ny azonareo atao esoroko ty zavatra ty fa sao de mandratranao efioko zavatra ty sao de simbanao de am'izay fotoan'izay tsy nahana confiance zany tsy nahatoky lay zaza ianao satria zaza na tsy nahatoky lay olona tena prime de melo lay zavatra Andriamanitra nefa tsy zay satria ny zavatra ny olombelona nataon'Andriamanitra de tena tsara de tsy tao an-tsain'Andriamanitra mihitsy ny hoe hoaniny olona osiny tia ny bokyny Genesita de zao olona malalaka tsara madio tsara ra-panahy olona mendrika no arian'Andriamanitra de velom-pelonana tamin'izay Satana velom-pelonana izy de io izy fa izy manjenjena de te hampiady ny olona amin'Andriamanitra ary tsy vitan'izany satria manjenjena izy de mitady inona izy mitady fonenana izy ny olombelona efa nomen'Andriamanitra ny tanjy zay rehetra eo aminy fonenany ary filazan'ny Paoly Salama rehefa toeran-tongotr'Andriamanitra filazan'ny boky ny Genesisa rehefa fitsangatsanganan'Andriamanitra mihitsy ny sahitena fa izao ny olombelona nomen'Andriamanitra an'izay Satana tsy nomen'Andriamanitra an'izay de mitady inona zany Satana mitady toeram-ponenana izy tsy manana izy de ino nataony miditra ao anatin'ny olona izy ary dia ny olona ny tadiaviny ho fonenana ny olona ny tadiaviny ho simbana mitan'ny olona io alainy io pitehany io satria ny alina izy afaka malala hotsika manao hoe mila miambina zany sika inona ny tokony ambenantsika inona ny tokony ambenantsika ny tokony ambenantsika de zao ny tsy fanomeza toerana ny Satana io fa tenenin'ny soratra masina manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly ny fitoerana ny devoly zany de zao ny devoly tsy mana toerana za mihitsy fa manjenjena izy ny dikany teny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly de zao aza velanana fonenana izy fa velao izy anjenjena eny amin'ny rivotra eny io nge no antony mahatonga ny fifoazana mandroaka azy de matetika metra-panontaniana manao hoe roana ny devoly ho any amin'ny elo isy fotoana mantsy ny fotoana mantsy fiangolona voatateo reny varanao hoe mandroaka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy fa nisy fotoana manao hoe de roanao izy moa zany izy raha miala de roana any amin'ny elo izy mazava ho azy satria izy dia tsy manam-ponenana tsy manana ny olona tsy nataon'Andriamanitra ho fonenana ny tany tsy nataon'Andriamanitra ho fonenana ny elo ny nataon'Andriamanitra ho fonenana de roanao any izy zay fotsiny zay mahatonga ny fifoazana mandroaka devoly na tsy hoe fifoazana ihany fa ny kristianina rehetra tsy ny kristianina rehetra tokony afaka mandroaka any zany fa tsy voatery hoe misy mpiandrana fa rehefa mivavaka ianao de afaka mandroaka devoly hoe tsy manatoerana amin'ny olona tsy manatoerana eto amin'ny tany fa manjenjeny eto de roana izy zany hotsika manao hoe mila tsy manome fitoerana ho azy ny mpino tsy manome fitoerana ho azy inona zany hoe mpino tsy manome fitoerana ho azy dia zay mpino mandeha amin'ny fahatokinan'Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra dia io zany lay faharoatsika manao hoe ny fomba fiasan'ny Satana de eo ao anatin'ny fiarahamonina ihany izy de izao io izy famiapanga zay le asany miapanga ny olona amin'Andriamanitra izy miapanga ratsy mijery zay fahalemen'ny olona mijery mandoto ny olona eo anatrehan'Andriamanitra mandoto ny olona eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehany ny hafa mihitsy aza hoe ianao koa mba tian'io foana tainao nge izy de mivavaka izy koa no omenao ho tainao menao fahasambarana ka tsy hivavaka aminao ary ny loza de zao tsy joba ihany nge no ampangain'ny Satana fa Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra nge ianao nge manakarama olona hivavaka aminao sanatria omifefiny hoditra omenao be de be ny olona ko tsy hivavaka
zany hoe rehefa omenao fitahina izy de mivavaka zay ngeno antony ho Satana hoe isanao ange tahinao joba de eo anao miteny amiko eo te fiera faly amin'ny joba fa jereto omenao azoko zany hoe tena ampangainy Satana mihitsy ho mpanakarama latotsika sanatry ohatrany hoe mpanao kolokolo ve zany Andriamanitra sanatry hoe dia omenao an'izao izy de mivavaka aminaoko karamainao izy zany anao ny marina ve ka izy no karamaina anao ny marina ny tsy marina izay le toetra ny Satana izay pepanga izay zany hoe ampangainy Satana zay ngina fetseny ampangainy ampisarahany ny Andriamanitra sy ny olona ary io tsy voatery zany fa na ny olona sy ny olona aza ny olona sy ny olona dia ndray rehefa tafatsofoka Satana de tsy manao afa-tsy mampisaraka izy ary io le fijeriny zay mafetsy azy mafetsy any Satana ny ohatrany hoe marina ny fijeriny nefa tena diso zany izy zany ohatrany hoe logika ohatrany hoe manaraka logika tsara nefa ny eo ambadik'ilay izy tena fampisarahana ohatrany hoe ka zao angeka ardrarena fa kobalana de tsy miova mihitsy io fomba fiasany io fa mila endry ny kristianina mamantatra tsara hoe inona ny dikan'izany ny zavatra rehetra raha avantany vao misy fisarahana amin'Andriamanitra mampisy fisarahana amin'ny olona sy ny olona dia efa tsy avy amin'Andriamanitra zay tsy avy amina efa fomba fiasan'ny Satana ny ataontsika hoe fampifaninanana fampifandonana fanaovana ny olona mpifanandrina na amin'ny olona samy olona na amin'ny olona sy Andriamanitra de efa asan'ilay ratsy zay ary hitantsika fa zany ny fiarahamonina de mandrakariva lasa mpifanohitra daholo lasa na eny an-dalana aza na eny an-dalana dia hitantsika fa misy olona mahatsiaro tena ohatra mpifanandrina fotsy olona tsy mivakafantatra de mifampivandravandra olona lasa mora miady lasa zavatra tsisy dikany de tonga de mifandramatra atao fotsiny hoe mety hifampikasoka age ny automobile samy automobile mety hifampikasoka age ny olona samy olona mety hifandona samy mba mety variana samy mba mikorobaka mandray telefona anao de mety mandona olona na mitandrina ary ianao olona ianao misy zavatra radray fa zao izany rehetrany rehefa tafidro atin'ny fiarahamonina Satana de ampidiny ny zavatra tsisy dikany olona zavatra tsisy dikany mety misy dikany le izy aminao hoe anka ty motoako tsara tarety kosa ve nidominao eny mety misy dikany le izy aminao fa materiel fitaovana nge zany fa zao radray alohan'ny olona rava-fevanana alohan'ny olona misaraka avaron'ny fiarahamonina misaraka amin'ny zavatra ataontsika hoe zavatra tsy de manahoana loatra ny ahafantarana de zao satria Satana efa ao anatin'ilay fiarahamonina izy de zao tsisy tsolo lay fitiavana fa lasa mpifanandrina daholo mifampivandravandra mifampialina mifanaratsy na de mety eny amin'ny grande surface ara de efa mifampijerijery ny sary io atosika ary raha vao betsabetsaka ny sary io ny anankiray kelikely anankiray de mivandravandra anankiray ary miteny mihitsy mana hoe hitako ny etseny ranona tao amin'ny grande surface ohatran'izao de tena savovona be ny sary io ngamba volam-bahoaka daholo re zanatry ndratray ohatra zany sisa ny toetsainy olona angamba ohatran'izao refesiny mihitsy ny angamba ny mety hoanina daholo reny izay no fantarana fa ao anatin'ilay fiarahamoniny Satana ka tsy manao afa-tsy mifanandrina mpifanandrina raha mandeha metsena izy ka feny ny sary io anohatra mitrango zany izy milaza aminao fa mety ny raha ny olona ny etseny izy mety tsy anazy iny mety ny men'ny olona mba zavatra mba metimety zany rehetra zany fa zao lasa miiba ny andraisana an'izany satria ao lay Satana efa mampisaraka efa mampiady ary lasa mpifanandrina na de ny olona akaiky aza fa ny faran'izay hitantsika de zao ohatsika hoe pepanga izy ary pepanga tsy mety vizaka fa miodikodina sy mivezivezy ny olona mety vizaka fa Satana tsy mety vizana de io fa manao tatibilana any amin'Andriamanitra mandrakariva mepanga ny olona ary ny farany de zao ino nataon'ny Satana mijery ny ataontsika hoe io le fiteny hoe maillot faible hoe iza no azo idirana ao anatin'ny fiarahamonina dia izay malefaka izay marefo no idirana afahany mampisaraka aizany misy ny osa azo idirana azo ampiasaina eo zany zao dia
ny vadiny Joba no marefa azo ny dirana de io fa nidirana miteny melahy ianao amin'Andriamanitra. Hitantsika tany amin'ny boky ny Genesis 3 fa raha vehivavy no nidirany Satana nampiasaina. Io zany tsy misy hoe vehivavy na lehilahy tsy zay loatra fa mety ho lehilahy jereo tsara be deaibe marefo koa ny lehilahy misaotra masina fa tsy voatery hoe vehivavy ihany. Fa antikité motsika dia zay ny aseho hoe vadiny Joba hoe nidirana fa tsy nidy fa mety ho lehilahy koa ngeny mety ho ampiasainy fa tiany misaotra masina resana teny hoe fakapana Satana rehefa mitra de mijery hoe iza ny marefa azo ampiasaina, iza ny marefa azo idirana, iza ny marefa azo iray na andrava apiala ny olona amin'Andriamanitra na apiady ao anatin'ny fiarahamonina. Afaka malala hotsika manao hoe ity soatra masina ity zany de ao anatin'izao fotoana ny karimy zao de nomen'ny tompo isika fotoana andiniatena. De inona ny afatra ao antsika? Zavatra anankiroa. Ny voalohany de zao na inona fiampangano Satana de zao mahatoky atsika Andriamanitra. Mahatoky atsika Andriamanitra. Aza ny fitokisan'Andriamanitra atsika zany toy ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Hoy ny filazan'ny Paoly azy eo amin'ny Timoty manao hoe na tsy mahatoky azy ara isika de mahatoky mandrakariva izy. Zany hoe na inona fiampangano Satana de zao tsy miala amintsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tiatsika mandrakariva Andriamanitra. Tsy atakalon'Andriamanitra mihitsy an'izay fiampangano Satana itsika olombelona. Na inona fanaratsiany Satana, na inona fiampangano Satana de fa no amarinina tamin'ny alalan'i Jesosy tsika. Ary io ny tenena amin'ny Paoly manao hoe iza ny ampangany olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. No amarinina Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy tompo isika de izao tsy tafasaraka amin'Andriamanitra isika noho ny amin'ny Jesosy. Mety manota ny olombelona fa izao tsy tafasaraka amin'Andriamanitra izy ny amin'ny Jesosy de eo amintsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao ry havako malala, inona ny fitaovana hoe tsika miady amin'izany zavatsarotra fakapanazy fizahantsoetra ataon'ny Satana zany de izao ny finoantsika n'Andriamanitra. Ny finoantsika n'Andriamanitra. Andriamanitra mahatoky atsika fa ny fahatokitsika sy ny fahafantarantsika n'Andriamanitra. Dina ny fahafantaran'ny Joba n'Andriamanitra izy manao hoe Andriamanitra tsy manisy ratsy azany. Ary na manisy ratsy ary izy de zao tsy nisoaina ny raisina avy amin'Andriamanitra. Finoana zany de afaka malala. No itsika miatrika ny fizahantsoetra zany de zao ny finoana fa Andriamanitra eo akaikitsika. Ary misy zavatra avelany andalo aza de izao mety misy zavatra ratsy avelitsika ao ratsy fa izao ampodian'Andriamanitra ho soa. Ny finoana zany de afaka malala. Zay no etsika miatrika ny afetsen'ny Satana. Ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Ny fifikirana amin'Andriamanitra na inona. Tsy ny fifikirana amin'ny materiel omen'Andriamanitra, tsy zay ka. Fa ny fifikirana amin'Andriamanitra. Mety hoe soron'Andriamanitra le zavatra be deaibe nomeny iny. Tsy manino zany ho Joba, fa zany tsy mampiova ny fonoko. No zany de zao ny fitaovana etsika miatrika an'Andriamanitra, metsika miatrika ny fakapanahany Satana de zao ny fifikirantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mpanjino Andriamanitra de mahatoky azy de na inona fizahantsoetra lalovana de zao hoe tompo za mahatoky ny fitiavanao. Mahatoky ny fitiavanao. Lay Jesosy tompo zay efa nanao atsika manoatra noho ny mpandresiny hitahiry atsika amin'ny fitiavana n'Andriamanitra na inona lalovantsika. Ivavakisika. Jesosy misoranao zay noho ny amin'ny soatra masina zay nomenao anay azo ny anovakina tamin'ny teny razanay tamin'ny teny malagasy. Manazava anay fa lay ratsy de ety amin'izao tontolo zao manjenjena mirenireny. Ty ampisaraka anay aminao, ty ampisaraka anay mandrakariva amin'ny namanay, amin'ny olona zay tianay aza. Sotra tompo fa manoatra noho ny mpandresy zahay noho ny aminao Jesosy Kristy mpamonjy. Misotra fa na inona mafy ny fizahantsoetra de tazoninao ny fitiavanao anay, azy zay mahatonga anay tianao na de ao anatin'ny sarotra azy. Omeo anay tompo ny finoana amin'ny toetra, ny fitiavana tsy mihozongozona anao Andriamanitra.
ka na inona zavatra setraina indrindra am'izao fiparitahan'ny falanaretina izao dia atoko tahaka ny Job zay. Misy aminay manakavana marary, misy aminay namoyavana, misy aminay ao anatin'ny tsy fahasalamana ary de fantatra Tompo fa fizantoetra ihany zany. Noho zany de ampahirery zay Tompo hifikitra aminao na inona larovanay. Mbola ho avy ny andro zay hifalianay aminao mandrakariva, fa ampianazo ray atokanana fanetretena ary tsy hitsaranao Andriamanitra fa atoky ny fitiavanao. Misaotra Jesosy. Amen.